Ampifaliana no androsoana indray ao ny-tokantraminao tomboko lasy tomboko vavy amin'ity Alarobia ity fotoana ifanomezantsika atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao. Mazava loatra rahako manolotra amin'ny mpanolotsaina namana Clémence Rarinirina dia manasa sy manentana anao hanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany satria maro be ireo tsara ho fantatra sy afinaritra atao anatin'ny fiarahantsika indray vahiny koa moa isika toy ny mahazatra. Ampifaliana no iarabananao indray Clémence, tonga soa atao anaty fandaharana. Mirabanao ihany koa namana Lilira Faralahy dia toraka izany faly tafahoana amintsika rehetra indray anatin'ity fandaharana Sahia Lasa Izao indray amin'ny ity alina ity na dia nisy azy ireny zavatra nitranga tamintsika mpanolotsaina omaly ireny dia ankafaliana foana ny tafahoana amin'ny izany hoe tafahoana amin'ny mpanaraka ny fandaharana isaky ny Alarobia tahaka izao. Ya, arahanao amin'ny onjam-peo ihany koa moa izy ity 95.4 FM ary dia miaraba ireo izay miaino fa tsy afaka mahita ny sary fa mino izay fa finaritra ny fiarahana. Anomboantsika ny fandaharana Clémence Rarinirina ary mino fa andrasan'ny maro ihany koa amin'ity alina ity ilay resaka fitoriana ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo. Misy moa izany ny daty voatondro ivoan'ny didy navoaka ny fitsarana omaly ary dia nivoaka izany andao arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity toy mahazatra isantarantsika ny fiarahana izany zavatra nitranga omaly teny amin'ny fitsarana anosy izay. Nilatsaka ny didy avy amin'ny fitsarana momba ny raharana ny anjian'ny lalatiana Ravololomanana sy Balita ireo mpanolotsaina fitomenada ahitana mpanolotsaina Timaenina ary IRK iray androany. Voasazy andolamanjy enina tapitrisary ary sazy miatra isanisany i Clémence Rarinirina sy Lilira Faralahy makasika ny fampangana azy ireo ho namoaka vaovao tsy marina. Afaka noho ny fisalasalana kosa no mpanolotsaina dia miambiny. Makasika ny fampiangana ho nanao fanalambaraka sy fanompana tamin'ny tamazotra kosa dia nafahan'ny fitsarana noho ny fisalasalana izy fitomenada mianaka ireto ary mandonitra iray ariary isanisany. Efatra ny amboalohany hoy ny fanazavana ireo mpanolotsaina roa vavy ireto fa izy ireo mihitsy no tiana asiana tao anatin'ity raha ity ary tsy namelana hatramin'ny farany raha tsy nahazo sazy. Tsara drary ny didiny voaka ka nilaza nampiakatra ny rirara ambonimbony kokoa izy ireo. Zany dia izay mirahavavy zany no saziana andohan'ilay lamandy sazy miatra enina tampitrisary ary tsirairay avy ary ilay onitra moa zany iny ny rahany rehetrarehetra hoe ray ariary zany ilay hoe nangatahany fa ireo namanay 5 miralina kosa zany dia nomena fahafahana noho ny fisalasalana zany. Dia eto zany zay dia miteny hoe avoay aloha le solika efa mitetina enina tapitrisary ary mahery koa le anjara solikanay ihany afahanay zany mijery ny afahana mandohan'le sazy. Mazava loatra moa fa afaka mampiakatra rehefa tsy afapo n'ilay didim-pitsarana mivoaka ary mazava loatra apakatra an'izany zahay satria tsy araka ny tokony hisy ary tsy aradrariny efa maro fiarovana nentin'ny mpisolo vavanay mazava be ny zavatra rehetra nijoroana. Tsikaritra ho izy ireo fa misy ny fitanilany ao anivon'ny fitsarana. Mihisatra ny asa rehefa ny mpanohitra nareo tsy mitovy hevitra no mampiakatra raharaha saingy mifanohitra amin'izay kosa rehefa afany manao izany. Hatramin'izao mantsy tsy mbola misy toy ny fitoriana napetraka i Clémence Rarinirina ny mpitantana ny tanàna Antananarivo makasika ny raharaha SMGD sy ny SMA ary ny fitantanana tsy mahomby ataon'izy ireo. Fitoriana izay efa tafapetraka ny fitojona lasa teo. Tamin'ny fitojona ny tafapetraka ny fitoriana mandraky ny androany aloha dia mbola miandro foana zany ary miara-miandry aminay ao anatin'izany fiakaran'ny raharaha zany ny mponina Antananarivo renivohitra. Fa maninona no ny raharaha rehefa makasika mpanohitra, maninona ny raharaha rehefa makasika mpanolotsaina ny tanàna mijoro dia alefa aingakaingana. Fa rehefa kosa makasika ny olona izay everiny maro satria menomenina ny azao mpivarotra amin'ity resaka SMGD ity fantatritsika zany fa maninona ny olona voatontonona amin'izany zavatra zany no tsy ampiakarina fitsarana. Mazava ny ani Clémence Rarinirina sy Lilira Faralahy. Tsy misy miamitra na inona karazana raha matahora na endrika fanakatsakana maro lafy anampenambavy ilazany marina sy ny fanampotehana inina atao eto amin'ny firenena. Vao maika aza anamafy ny ampopo sy ny hery ao anatin'ny zava-mitranga tahaka izao hoy izy ireo. Ho an'ny tombotsoan'ny malagasy indrindra ny mponina Antananarivo raha teo no hijoroana sy matimatesana hatramin'izay. Fitiavan-tanindrazana ary tamberina ndraikitra avokoa izany. Zay zany mampalahelo kosa raha nolona ny zavatra misy zahay hatramin'izay raha nitoriana tsy niafiny zay tsy misitrika fa miatrika foana n'izany raharaham-pitsarana zany satria manana ny marina hijoroanay zahay. Ninona didina voaka amin'ny fitsarana androany
voalohany aloha tsy mampiamatra anay ao anatin'ny fijoroanay amam-panolontsaina zany. Faharoa, ny zavatra misy ohatran'izao vao maika manamafy an'ilay fitiavan-tanindrazana anananay amin'ny maha-olom-boafidina Antananarivo ary vonona mandrakariva izahay hijoro ao anatin'izany asa izany ary tsy hemotra na oviana satria averiko fa ifikiranay ny marina hijoroanay hatramin'izay. Tsy vao izao fa efa maro ny fitoriana natao ireto mpanolontsaina ireto. Raha tsy laza fotsiny izao ny Clémence Rarinirina izay efa fantsiviny sy ny tory. Mampiseho sy manambaribary izao tranga izao fa tsy misy ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara. Ary ny mahagaga ao anatin'izany rehetra izany dia ireo masamby-teny sy mijoro no voasazy sy ampijirina ponja. Araky ny nanarantsika ny fanadihadiana teo iny moa dia mpanolontsaina anankifito isika Clémence Rarinirina no toriana tao anatin'izany izay enina mianadahy ay mpanolontsaina eo anivony Antokotiko Madagasikara ary ny lohalisitry ny IRK Clémence Rarinirina no fanimpitonay resaka fanalam-baraka moa tany amin'ny fahitalavitra no nitoriananay dia nolazaina fa vaovao tsy marina ny filazana hoe manana action 20 isanjato eo amin'ny SMA ny SMGD ny mpanolontsaina Lalatiana Ravolomanana sy Balita ka mihevitra hoe afa-baraka tao anatin'ny filazana an'izany vaovao izany. Arak'izay dia nahazoana lamandy ho antsika miravavy manokana dia nahazoana ilay lamandy 4 tapitrisa ariary tsirairay avy iny moa izany misy gazety antsoratra ihany indraindray mandiso izay voalaza 4 tapitrisa ariary tsirairay avy no lamandy azonay miravavy ny zavatra tsikaritra fotsiny Clémence Rarinirina sy ny mpijery ny tokantrano dia tohatra nefa kajikajy ny resahana sy ny jerena tany aloha izy ity satria dia hita hoe isika miravavy ny tokendrena manokana tao anatin'ireny zavatra nitranga ireny satria izay moa izany le hoe mahasamby-teny matetika mahasamby-tsikera ny zavatra tsy mety eo anivon'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo dia toa lasa manelingelina dia karazana raha matahorana intimidation no endrika andikako manokana ireny fanomezana sazy ny lamandy 4 tapitrisa ariary no menantsika miravavy ireny. Izy moa dia resaka actionnaire zany le tena fototra ilay resaka fitoriana. Mahagaga nefa dia laza-pahy be maso aloha zany teo anatrehan'ny fitsarana Lalatiana Ravolomanana fa porteur d'action izy eo anivony SMA fa tsy actionnaire hono dia nefa rehefa jerevantsika ny Google zany dia tsy misy an'izany porteur d'action zany. Zay aloha zany ny recherche izay natao fa dia action au porteur no misy ka ny famaritany azy dia hoe action détenue anonymement par des porteurs ozy izy dia hoy ny famaritany ery ambany ery hoe la société qui émet l'action ozy izy ne connaît nullement l'identité de son actionnaire. Tiako tenena zany hoe raha te hiala amin'ilay mot actionnaire izy dia iny aloha zany ny iny moa zany famaritana nentin'ny Google fa iny moa zany tsy hidirantsika lalina fa araka nefa noresahana omaly dia misy ny fandehanan'ny fitoriko izay ny fitoriko ny be ny tanàna tsy ireo mpanolontsaina ary ireo mpanatanteraka eny anivon'ny paka dia miandry an'izay fandehanana izay fitoriana izay zany eny amin'ny paka isika rehetrarehetra. Izy io moa dia momba an'ireo orinasan'ny commune na ny SMA io na ny SMGD na ny SMEV sy ny mombamomba an'ireo actionnaire rehetrarehetra zany ao anatin'izany fa efa andresantsika ihany tato anatin'ny fandaharana tamin'ny farany teo fa tsy an'ny commune zato isanjato zany nipetrabola na ny action eo anivon'ireo orinasa ireo indrindrindrina ity resaka hoe SMGD sy SMA ity zany. Ny manahira-tsaina sy mahavariana ny resaka ity Clémence Rarinirina dia ny hoe to mampitehanao fanairana ny eo anivon'ny fitsarana sika hoe nahoana moa no rehefa fitoriana mpanohatra na mpanolontsaina tsy mitovy hevitra dia vetivety kely tsaroko foana ho ilay sary hoe vao naheno sisy resaka hoe nisy ny toro ny anareo dia vetivety eo dia tonga ny convocation makatsy makaria dia mailaka be mihitsy ny fahatongavan'ireny taratasy fiantsoana ireny fa ity ny mahagaga hoe rehefa olona akaiky ny fitondrana ve na akaiky ny mpitondra kosa dia ohatran'ny to mitarazoka be izany ny raha tsy fantatro fa anisan'ny lanontany mpanao gazety antsika omaly ohatra ny hoe aiza ny toy an'iny raha iny dia hatreto aloha dia mbola tsy hita izay toy izany. Amiko manokana tsy tokony hisy ny tombo siala ary tsy misy olona ambony lalàna izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana ry mpijery ny tokantrano Clémence Rarinirina indrindra moa izany etsika raha resaka izay hoe ambony lalàna izay dia nisy an'ilay fangatahana immunité nataon'ny be ny tanàna dia iny aloha tsara homariana tsara hoe mbola tsy lalàna izy hatreto. Izay ny voalohany fa ny faharoa ankoatran'izay dia izao hoe fantatry ny eo anivon'ny fitsarana tsara
fa tsy mbola miatra no sady tsy afaka ampiarina amin'ity raharaha manokana izay nitorianao ity iny resaka immunité iny satria ny lalàna dia fantatsika tsara fa tsy manana effet rétroactif ka sao dia diso zay mantsy ny tsy azo ialokalofa no ambadika ilay hoe mbola tsy mandeha ilay raharaha hatramin'izao Clémence Rariny ya ilay izy moa immunité hoan'ny be ny tanàna ary ireo ina moa zany solombavam-bahoaka moa zany no nandroso an'izany tena anivo ny antemeram-pirenena teny fa marina ny teninao tsy misy lalàna manana effet rétroactif izany fa ivarianantsika kely fotsiny ilay didy sazy lamandy enina tapitrisa ariary tsirairay moa zany ny azontsika namana lilira faralahy dia samy niaiky ny mpitazana rehefa naheno an'izay montant zay ny amin'ny hoe ny solika zany tsy omenantsika mpanolontsaina izay zotsika ary tafiditra ao anatin'ny tetibola ao anatin'ny tetibola ny commune urbaine Antananarivo izany solika izany efa mitetina fito tapitrisa ariary mahery kanefa dia mbola saziana lamandy enina tapitrisa ariary ihany isika mpanolontsaina io moa zany tiany teneniko teo hoe ny rehetrarehetra izay maneho hevitra no manana an'izay fomba fijery zay ny amin'ny hoe dia raro ny vezany zavatra zany fa io moa zany hitantsika eo ihany toyany amin'ny hoe anahoana kosa ny toyany tiraraha ity satria tsika tsy hipetrapetraka fotsiny amin'izao ao hitantsika ny toyny tantara fa fanontaniana anisany napetraka be dia be tamintsika omalina ny mivantana na teny amin'ny tambazotra ny hoe dia ahoana zany no eritreritrareo atao mazava loatra fa sika mirahavavy angamba dia miararesy lahatra hoe tsy afapo tamin'ny didy izay navoaka omaly tetsy amin'ny fitsarana iny ary dia tsy maintsy ampiakatra ny raharahaka ka dia rahantsika mitazana sy mahita eo ny toyny zany na izany na tsy izany Clémence Rariny irina everiko fa tsy adiso any isotra manokana isotra n'ireo izay ny kely nafatratra nanohana anay foana atao anatin'ireny zavatra rehetra izany voalohany ao anatin'izany moa no mpisolo vavanay maître Eloara Tefimahefy Mijoro izay tena hoe teo foana atao anatin'ireny raha maromaro ny sesisesy ireny izay nitoriana anay mpanolontsaina dia isotra ihany koa ireo mpanohana satria dia tsy niala mihitsy ianareo fa teny foana niara-niaritra niatrika ny zavatra rehetra nisy ny nanotrona mivantana fa nisy ngeza be ireo izay nitrotro ambavaka ary dia ankasitrahana indrindra izany nisy fanamariana somary natsikaiky ihany moa Clémence Rariny irina ny tenen'olona maromaro teny an-dalana teny omaly mifanena resahan'ny olona mitambajotra hoe mankahery anareo ony fa vao maika mampalaza anareo zao enjehan'ny olona lavo zao dia naiza tokoa aloha ale hatreto dia hita ho miray fo amintsika ny akamaroan'ny olona nandeha fiarakaretsaka hamonjy an'ity fandarana ity dia avy dia gaga fa fantatra ilay mpitatitra avy hatrany hoe ohatrinona moa ilay vola alohanareo dia ahoana ohatrin'ny tena gaga tokoa hoe ay moa tonga hatramin'izany izy ity tena mankasitraka an'ireo izay miray fo amintsika ary ny akamaroan'ny olona dia manao an'izay dia misaotra ny mpanenjika ihany koa satria atao ahoana moa fa na enjehana ary sika dia voatery tsy maintsy manona ny anarantsika na anenjika ary dia izay ilay izy misaotra ny mpanohana ary ataoko aty amin'ny farany satria lehibe indrindra dia ny fisaorana an'Andriamanitra satria tsapa sy hita ary azo tsapahitanana hatreto fa tena izy no mandamina sy mitantana ny diantsika rehetrarehetra ka dia ankasitrahana avokoa isika rehetra ao anatin'izay zavatra rehetra izay. Fiaonambe ho amin'ny fanavotam-pirenena. Fiaonambe ho amin'ny fanavotam-pirenena izay karakarain'ny RMDM ao amin'ny kianja amin'ny Alarobia isabotsy 13 Jolay 2024 manomboka amin'ny 7 maraina. Miantso ny vahoaka rehetra tsy hakanavaka hiatrika izany fotoan-dehibe izany. Masina ny tanindrazana. Araka ny efa nambarany namana lilira faralahy ty raim-piandohan'ny fandaharana dia andray vahiny isika amin'ity alina ity vahiny efa diso fantatry ny maro loatra dia Andriamatoa Alay Andrimiseza izay filoha lefitry ny RMDM mirabanao indray tonga soa tao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao amin'ny ity alina ity Andriamatoa filoha lefitra. Miaraba ny fandarana Sahia dia miaraba nareo mirahavavy koa mafatifaty be reto manolotra ny fandarana hatramin'izay dia makahiry anareo ary mamporisika anareo amin'ny tolona izay efa ataonareo izay mbola mitohy moa izany na ho an'ny commune Antananarivo na ho an'ny firenena dia zava-dehibe ary everiko fa tsy azo atao tsinitsinina. Zay angamba ny anokavantsika zay miaraba ihany koa ampijery ny MPS rehetra na eto an-toerana na any ivelany. Andriamatoa filoha lefitra arak'ilay narahantsika teo moa izany dia mikarakara an'ity resaka fiaonam-be ho fanavotam-pirenena ity ny eo anivon'ny RMDM andao lalovana kely ihany aloha inona tena antony anaovana an'izay hetsika izay.
tonga de hitsiko tiany voalohany ianao vao miteny azy fionam-be ho an'ny fanavotan'ny pirenena fa tsy rotakabe ho an'ny fanavotam-pirenena. Zay aloha tonga de azava-teny voalohany satria rehefa mijery an'le tambazotra sy ny Facebook sy ny namany de lasa hoe zao tonga de rotaka eny amin'ny 13 mai reny angamba mety olona any amin'ny tsy aty amin'ny manoratra an'ireny fa any amin'ny toerakafa de mampirisika sy mampiseho an'ireny mba akamin'ny olona ho avy sy ampatahotra ny olona fa mazava ny antso nataonay ny ataon'ny fanoherana hoe fionam-be ho an'ny fanavotam-pirenena ka izy no tsofaly amin'izany fitadiavana amin'ny fanavotam-pirenena zany amin'izao fotoana zao vidin'ny solika vavo amin'ny sondrotra hitanareo mety tsy tsika menakavo marina misolika raha jere ohatrany misy an'izay koa mantsy le fomba mpijery amin'izao raha ny jirama ny jerena hoe nareo mpisolika ane zany le mitondra tomobile mety 400 ny vahoaka tsika mety 500 fotsiny sa 20 dikan'izany tsy vahoaka ianareo zay fa allo hoaniny iny de am'izay ny tena vahoaka omana mety zay le eritreritra de ny tiako lazaina am'izay hoe olana be zany amin'ny firenena satria ny solika no ataontsika hoe afaka mampandeha ny firenena anankiray na tiana na tsy tiana na izy ohatra fotsiny jerenareo ny any amin'ny firenena tandrefana zao zay manana olana amin'ny Rosiana vao misahirana amin'le ady amin'le resaka solika sy gazy de fa miakatra daholo ny vidim-piainana rehetra zany ny ahitana fa tena hay-pirenena mihitsy ny solika ny energie rehetra mihitsy zany raha tena jerena amin'ny ankapobeny ka sarotra be amintsika ianao eto amintsika tsisy dikany solika na miakatra fa olombitsy no manjifa azy zay zany everiko fa tsy mety mitoraka izany koa ny jirama everiko fa diso be mieritreritra hoe 500 isan-jato ny vahoaka fotsiny manjifa ny jirama raha tsisy jirama moa ahoana zany ny sekoly de ahoana ny banky de ahoana ny hôpitaly de ahoana zany rehetrarehetra zany any ambanivohitra tsisy hôpitaly fa rehefa tena mafy ny ady tsy maintsy miakatra ty de nivohitra tsy ndenivohitra tsy misy tsisy jirotsiro de andeo aizitsika zay zany no mahatonga miteny hoe ilaina votana amin'ny firenena zay nge zany ny tena zava-dehibe am'le izy tsy maintsy tongotsika amin'ny resaka an'le izy tsy maintsy manazava tsara ka izy ho any tsy tia ny fanavotam-pirenena zany move ny fitondrana ankehitriny tsy tia fanavotam-pirenena zay mifanontaniana sa tsy mahatsapa fotsiny hoe tsy mandeha makany amin'izy zany hitondrany an'le fanavotam-pirenena zany tiako tenena zany mety mieritreritra ane ireo olona ireo fa izy de manavotra firenena indraindray ary ianao mahita an'izany mihitsy rehefa mare merci président de mieritreritra izy zany vao mandeha makany fanavotam-pirenena fa ny zava-misy tsy manamarina an'izay tsy manaprofo an'izay de izay ny ilaina amin'ny fanoherana ao amin'ny firenena rehetra eto an-tany tsy eto amintsika ihany zany teny an'le olona le zatra tonga de nanakatsakana azy nipopoaka hoe io anie zavatra efa tandra vadik'oditra ny demokrasia ny firenena zay ny tena zava-misy dia izay ny tsy maintsy rahantsika amin'ny toetrany malagasy io satria tsy maintsy le demokrasia koa tsy maintsy asiana koa ny ampijerena ny toetra malagasy itsika zany ivadika vazaha daholo ary miteny izy ary ny vazaha mampiasa ny demokrasia nge nisy olona hoa voalazako tamin'ny any aman-jery fa hitako tena pingapinga mihitsy mandeha mitony fanasan'ny ambasady tony vao tamin'ny 14 juillet zao pilapilaka homan-kanina amin'ny vazaha ao demokrasia iny ao ary tonga ao anao de mazava ny tenyle solon-tenan'le firenena hoe aoka mba ho atsaina ny misy izy ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara ka ahoana moa ny anehoana hevitra anao an-trano koa raha tsy mahazo miteny zay zany zava-dehibe fifanajany zany fihavanana zany fankatiavana zany na inona ady eto amin'ny firenena tsy maintsy kosa misy fifanajana amina kolafy anakory zay tsy mitovy ny hevitra zay zany everiko fa zava-dehibe zay ny tokony hitondrana an'io zavatra io satria efa latsaka katerena amin'ny firenena raha nylamina be ny firenena de daroy amin'ny grenade ihany ry alain assurianina fa tsy maninona fa inona moa rehefa aveo indray mifampiarabana tsy haiko mety hety fa amin'izao toetry ny firenena amin'izao fotoana zao io latsaka katerena mafy ny firenena andohalika ny ranombary ho an'ny malagasy tsy tokony isy an'izany fihetsika zany tsy satria everiko fa mamofady ary mety hitondra amin'ny firenentsika any amin'ny zavatra tena tsapozina
zany tseritreretiny ary izy anefa manana tombontsoa andatsahana rahana malagasy am'izao efa mahazo atsika zao dikan'izany a tokony samy tandrina amin'ny fihetsika atao a mba tsy isiny korotana eto amin'ny firenena zay no ataoko hoe tsy rotaka ho an'ny fanavotam-pirenena natsonay fa fionambe ho an'ny fanavotam-pirenena zay le voalohany. Faharo ny atsona amin'io de ny membre ny RMDM ny misy izy ny ataotsika zany mpakafy RMDM na sympathisant ny vazaha hina ny olana am'izany zavatra olona ary reo atoko maro be zay mety mitovy hevitra amin'ny RMDM fikambanana zay mety mitovy hevitra amin'ny RMDM zay no atsonay hina ny olana am'izany ao asina boritra be eo amin'ny fotoana io vata zay ho angatahana n'ireo olona rehetra zay tonga zay manana hevitra hoe zay hevitra hitanareo fa mety na sosokevitra hitanareo fa tsara indrindra ianareo le tsy afaka miresaka loatra matety tsy hoe ny olona rehetra makaty amin'ny eny aman-jery izy rovavy fa vitsivitsy ihany matetika ary le tena malagasy zany tsy afaka miteny izy ahoana moana ny fomba azahoana manatona ny toy zao ary efa manahirana foana de zay no ataoko hoe misy vato ao de afaka manoratra izy afaka mametraka taratasy izy de apetrany ao hoe zao ny mba sosokevitray na kely bitiny na ngeda pena na ara-toekarena pena ara-politika ara-sosialy de apetrany ao zay ny anaovana eny eo tsika mandinika azy de mandravina azy zay zany no hevitry ny RMDM am'izao zava-mitrango zao. Inona ny anaovana an'izany de mba atokavatsika amin'ny tanjona ray zay ny foto-kevitry ny RMDM tsy miova mihitsy ary mbola izy tonda azy hatramin'ny voalohany ary zao efa manomboka ny rehetra matsapa hoe zay ny ilainy dia ny fanorenany fotony. Ny fanorenany fotony de tsy vitatsika mihitsy raha tsy misy ny fikandom-pirenena. Ny fikandom-pirenena tsy de zavatra ray feray no atao ao fa ny fiainana ray manontolotsika mihitsy no dinianao mba azahotsika manitsy azy andanatsika makany amin'ny fampandrosoana fa resaka hoe fifidianana fotsiny natao ao na resaka solika fotsiny na era-maty fotsiny na jirama fotsiny tsy zany ingeny ampandroso firenena ary misy ohatra am'izay efa tay anontany amafiny namana Clémence sao de very levitra ao tapahako aloha de rehefa aveo miverina am'izay hoe misy ohatra akaiky resaka fikaonandom-pirenena mantsy ianao efa be de be ny feo mandeha tsy erony amin'ny hoe ilaina le fikaonandom-pirenena satria hoe efa latsaka katerena ny firenena ankehitriny fa raha ny teo ny FFKM nanao an'izay sosikevitra izay ny filohan'ny RMDM ihany koa tsy mitsahatra ny manao an'izany antso zany ny amin'ny isin'ny fionambe fionan'ny ankolafy rehetra mba isin'ny fifampidiniana indrindrindrindra makasika ny resaka fifidianana ny filoham-pirenena ihany koa efa naneo hevitra momba an'izany fa ny azy de hoe tsy any am'izany tsony no vahaolana fa fikaonandoha momba ny resaka fambolena fiompiana indray no tanterana manahoana indray fahitanao an'izay hoe misy ny sosikevitra ny am'izay nefa ny etsy andany nefa ny aloha hatreto ny hevitra ny filoham-pirenena de mazava ny am'izay. Everiko fa ny zava-misy no manery azy amin'ny fihetsika zay ho ataony ny trangam-pirenena koa anery azy amin'ny fanapa-kevitra zay tokony ho raisiny ary everiko fa raha olona olo-kenty sy olona mandinika ny zava-misy ary tia tanindrazana de tsy maintsy matsapa fa tsy fikaonandoha tapatapany no atao fa fikaonandoha zay tena mahafe ny raram-pirenena rehetra tsika nge na mihoatra zay le naingo teneniko teo mamoeto tena akaika voaingana hitanareo mety fadisoana mety mitranga satria am'izao fotoana zao misy manao hoe andao anao fikaonandoha fotsiny fa processus électoral na resaka fifidianana fotsiny ny olana de mitranga ty zao nisy solombavam-bahoakany nidina teny amin'ny 13 mai 3 raha ny fantadiavako na 2 voaingana voataona vitsy zay rehefa nidina teny reny de voatery ny fanaraka hoe andao asiana prime ministre maromaro-tiraisana zany hoe sady tsy an'ny atsiny tsy an'ny roa ny tena mandrina de andao anao fifidianana mangarahara atongavana amin'ny fanohizana nyty république ty telo zany zay zavatra zay voalohany apetrako andao ametraka prime ministre tsy an'ny atsy tsy an'nareo io prime ministre io ve tsy an'ny atsy tsy an'nareo hitanao izao mipofa
rehefa tena dinihana misy mandora mitsolany ihany zany to misy voafitaka fa tsy anyatsyanareo zany io fa anyatsy fotsiny na anyaroa fotsiny zay aloha ny voalohany. Faharoa, anao nametrahana an'io prime ministre io a de anaovantsika ozy ny firenena ny velany angamba nanantena satria izy ny tena naposika an'io a isiny fifidianana mangarahara anaiky daholo ny rehetrarehetra hoe zainao atao vita amin'ny fifidianana misy miteny hoe misy efo 1 million ny doublon ny teniny eo amin'ny seni miasan'ny olona tao amin'ny seni vice président raha tsy diso tena marina tokoa mba nisy 1 million tao diso zay ve ny fifidianana mangarahara zay le olana misy eto amin'ny firenetsika zay nahitana an'le fanaovana fahadosoana amin'ny fitiatavana fikatsahana ny metimety koa malagasy satria nge tsy azo adina fa ny fanaovantsika fifidianany tsy resaka seza fotsiny fa ny ametrahana olana afaka manefa ny adidiny amin'ny fanatsarana ny fiainany malagasy. Zay le izy ny andehananao any amin'ny dokotera de satria nitady fanafody ianao anasitrananao any aretinao zay no izy zay de ny adidiny le filosy zelany eo hanatsara ny fiaina malagasy. Zay le fatelo antaniko farany ny atsara avy ny fiaina malagasy zany hoe tsisy tombotsoa azo ny malagasy mihitsy na ray ary tamin'iny maromaro tsy raisina zay natao igny na fitokonandoha zay natao igny zay ny zava-misy amerina an'izay ndray eo zany ny fanontaniana de ane io ivory ndray de anao processus électoral laky tanytany eo de iresaka ao de ametraka prime ministre tsy anyaty tsy anareo asa zay mbola sa am'izao ametraka prime ministre tsy anyaty tsy anareo fa midikizo zay de mivoaka ny valy ampifidiana de ny avy mety hiteny tsy ara-dalàna ny avanana mety hiteny tsy ara-dalàna de io ndray gasy fa maty ny ananana zay ve ny dedavitsika zay ny anontaniana sa anavitra ny malagasy anavitra ny firenena anarana ny firenena andeha makany amin'ny tsaratsara kokoa ho an'ny malagasy fa ohatrany matsapa mantsy zao hoe le olombitsy le mpitondra nge ohatrany miadana be amin'ny tenen'olona mandeha ny V8 makany Dubai makany Paris miatsena mitsita ny tongony tsony ny rianalakely zany ny zava-misy mety mihitsy zany fa le tena vahoaka tsy mandady arina le 85% resahana reo alako le 15% ohatrany miady fa le 85% resahana ve ka tena miadana. Zay zany mahatonga manontany an'izay any amin'ny rafitra politika zay resaka zay tsy mbola toe-karena be de be mantsy zao mahita de misy manontany diaspora any andafo moa misy vedety be eo de mandefa amin'ny Facebook eo miresaka foana isan'andro hoe inona ny resaka fikonando raha toe-karena sa raha politika tsy azoko ahoana moa zany ahoana moa ny anaovana fikonando raha toe-karena ka tsisy resaka politika aloha ny etom-bony tsy misy an'izany manofo zany fa tsy maintsy zay rafitra politika zay ny apetraka de zay ny mahatonga ny rafitra toe-karena manaraka koa rehefa avy eo fa raha tsy zany tsy misy hevitra io izy hoe mandeha ve ny Jirama toe-karena zany mandeha ve ny era Madagasikara toe-karena zany mandeha ve ny fiainan'ny voaka ny vidy menaka tsy mandeha zany rangatia inona mahatonga an'ireo tsisy mandeha satria le mpitondra aty amin'ny rafitra ny politika de tsy mandeha sy manao mikatsaka tombotsoa ho an'ny firenena. Fanontaniana napetraka filoham-pirenena tamin'ny 2018 zany zany hatreto mbola tsy mety voavaly mihitsy de eo amin'izay le hoe mikatsaka tombotsoa an'ilay maro anisany resaka ny 5.20 isan-jato sika teo fa mandinika zany ety tombotsoa an'iza tokoa moa ny tena katsahan'ny mpitondra tsy arotro ny tsy anontany an'ity zavatra ity hoe farany teo nanao fitsidiana ny filoham-pirenena tany amin'iny faritra mandoto Atsirabe iny nanaitra ny maro aloha ny mahita hoe tena ny rantiranty be ireo t-shirt ny zay indrindra le tiako resahana de eo indrindra zany tsika tena zay mihitsy ilay hoe komity manohana ny Andry Nirina Rajoelina de ny mpanohana ny filoha zany amin'izao fotoana izao milaza hoe tsy tokony hanaovana resa be reny zavatra ny tranga reny fa ho anao manokana ahoana ny fijerinao an'iny tranga niseho iny zay nge le izy tsy tokony misy mozana mitongilana fotsiny zavatra tsy hitako zay maharatsy an'izany tiany loatra le filoha tiany manao azy maninona zay ko mba tianay mitady fanavotam-pirenena de maninona zay zany le olana fa raha ataonao mivolany mitongilana le izy zay ny avian'ny olana eto amin'ny firenena ary io tsy misy olona mipetraka mitoerany io mandrakizay zay taditio zay efa fe hoe mamaly fatira koto mamaly fatira be ke ao nareo mandeha mitondra t-shirt tsisy miteny ny olona navitra firenena kapokapohanareo zay le mahatonga le olana eto zay zany le mahatonga miteny hoe raha sa manokana loko sy nanao t-shirt volomboasary daholo ary moa inona ny olana zay makasitraka azy
de mba miaraka amin'ny aty amin'ny RMDM zay makasitraka azy inona ny problema za zany de tena mandany mihitsy am'izao fotoana zao ny démocratie na de mihoatra kely ary ohatrany tsy de ara-dalàna ary le izy fo za hoe le faneho-keviny avelao andeha de aleo koa andeha ny faneho-kevitry ny hafa zay ny mampety ny démocratie eto amintsika aloha am'izao fotoana zao satria somary démocratie eto ny fole izy zany karina ny olany de avelao saminy anao zay koa manao tsara tsotrano zany fa zay ny mety de zay koa manao aty hoe andaotsika mba anao fionam-be ho an'ny fanavotam-pirenena tsy tokony hitako mihitsy olana ary amon'izany igny ao an-tranontsika anie tsika manao anio efa ninja aminay tamin'ny filora valomanany hoe aloha mba anaovanay an'le fionam-be anay le izy tsy tokony olana misy ange mpitandro amin'ny filaminana zany hoe mpitandro ny filaminana anjara ny mitandro filaminana any am'izay manodidina any am'izay miala ka zay miope fitesambory raha mamaky trano mikarana mandeha sady ny opeka sambory zay ny olana fa everiko fa tsy zay ny olana fa everiko fa tokony samy ampiasa fahendrentsika samy ampiseho fitiavan-tanindrazana ary mampiatra ny fihavanana amin'ny fomba gasy amin'ny fampiaratsika ny démocratie de mety miovy io ary zay mety atongavantsika any am'le hoe fikonan-doha satria ny tenin'ny FFKM mantsy zao ny teo no namana Clémence zany hoe laza ny FFKM mifampiresay de velaro hoe zay ho zay ny raisiko fampiresay de velaro inona moa ny velarina sisy mivelarina raha tsy fa misy zavatra tery eo aloha zany zay vo velarina izy ale tery no tery de tsotra fitondram-panjakana ERD mapara sy ny fanoherana RMDM zay aloha de rehefa avy hoe sokafo de eny ary raha misy mpanohana amin'ny fanjakana avo aty de mbola betsaka koa ny ao amin'ny fanoherana avo ohatra ny ina moa ty anaran'izy reto ny panorama ao ny vondron'ny atoko hafa zany ao daholo de hoe andao ary de mifampiantso daholo ny rehetra inona ny olana zany zay tsy manakana an'izany zay angamba ny tian'ny FFKM zay ka ahoana ny atongavana am'izany raha tsy hita aloha le hery hoe iza sisa zay ka ny fampiderana hery ve de tsy maintsy amin'ny fampidahoana sy ny fampiatsiana zay de milaza mihitsy fa za manokana de mahatsapa fa raha io zavatra atao amin'ny sabotsy io tsisy fampiatsiana mihitsy io na tsy zay tsy zay fa io kosa dia fionam-be fanairana ihany zay koa tahiampiseho hoe sao de mba olona folo ary ty manaraka tsika miresaky ty hoe andao izao ny hevitray andao no fikonan-doha sao de olona folo ary ty ao arinanay manala-baraka tena fa sao de le tena RMDM no tokony hanao an'le izy fa tsy zay za tena manaja ny démocratie io tsy tia misy an'izany tena RMDM zany soany manao an'izany zay ina moko zay ny azoko ary veko fa tena hitan'ny olona mihitsy izy am'izay tena RMDM izay amin'ny mampanohatra manohana amin'ny fanjakana azy raha inonao miteny de zay kina manohana zay ny heviny zay ny atao hoe rotoben'ny mpanohatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara tiany le RMDM zay rotoben'ny mpanohatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara karaha ny teny RMDM de ny fanohanana amin'ny fanjakana raha-barosoa raha-batsara tsara tsotrano tsy misy olana mihitsy zany ary namana ny reny inona moa am'izany namana reny ny fihavanana amin'ny telefona fa de ny vahoaka amin'ny tsara azy zay ny vahoaka amin'ny tsara azy de manantena koa zay fa raha afaka pitso izy de mba hanao koa raha tsy fantatro na indrana ny eo magro izy raha ijery toeraka fa de tsisy olana mihitsy ary raha manasy izy de tenako manokana zany alaindremisezany tena ho avy zay everiko fa zay ny votoanton'ny démocratie ary tsy maintsy zay ny itondrantsika azy ka manantena fa ho tonga any am'rehetra zay afatry zay ohatrohatr'izany ihany koa ny zavatra nylazaiko tamina aina aman-jery hafa hoe andaso aloha za manokana mihitsy za alaindremiseza de miteny hoe tandrovo ny fihavanana rehefa latsakakaterena ny firenena zay no hitako fa zava-dehibe dikan'izany tsy maintsy mifampijeritsika fa samy olo dehibe zany tsy zazakely tsony ka andeha no fivoriana de anao fivorianako totoa rehefa manala baraka raha ianao tonga de mieritreritra hoe alaindremiseza anao ka okitotoiny ao na fampitorabatiny ao amin'ny sanatry azafady ary mbola anampy tsara hoe tsy voasaony ny tolona natao ary ny tolona natao de tonga tamin'ny zavatsoa daholo matotonga am'izao ny firenena zany vavolombely zany samy tenen'izany io fanjakana mitondrony mbola zany nanohatra tondrozotra natao tonga am'izao tsika
ka nahoana moa zay hoe ano fionambe ho an'ny fanavotam-pirenena zay mbola mety ho tonga any amin'ny tondrosotra zay no andeha ifampitoaka vaditsika na ifanompa sanatria tsy avaty amintsika ny avian'ny fanavotoana zay zany ka de aza taitaitra loatra n'le misy any amin'ny Facebook reny so fa everiko fa tsy avaty amin'ny fanoherana reny a fanoherana sady endry a no mandinika ny tia tanindrazana fa tsy bado Nzatra tsikaritra ny hoe ny olona mihitsy ny manavaka ny setroka sy ny tomany satria raha nisy reny fiantsiana reny a de afy de nazava be hoe tsy olona eo anivo ny mpikarakara n'ity fikaonando ity a sy fionam-be ity no manao andreny. Efa resaka tolona ihany ianao teo zavatra hita hatramin'izay ny tantara manam-porofony zany rehefa misy ny ndeha ataontsika hoe amin'ity zany le hoe fionam-be ho an'ny fanavotam-pirenena fa ny hatramin'izay izy ohatrany hoe fiaraha-mitan'ny olo-pirenena rehetra mihitsy efa zavatra efa hita teto zany a misy nireo syndicat fikambanana sy ny sisa ny atoko politika samihafa ny ankilavikery a de misy ny ahoana moa zany fandraisam-pitenena na ny tsirairay misy ozy ianao teo hoe urne fametrahana n'izay mety hoe etaeta sy ny sisa ho an'izay mety samy maneho hevitra fa mety anahoana sy ahoana ny endrika amin'io samy hiteny daholo ve ny tsirairay satria mijery amin'ny fandarantsika mantsy zao ny olona de hoe ahoana zany raha ho tonga any zay de so de politika be ny fa tsy afaka sehatra koa zay ohatra everiko fa ny antony fatsoana fotsiny ane foto antony fatsoana de fa mamaly an'izany hoe fanavotam-pirenena fa resaka politika fotsiny ane tsy fanavotam-pirenena zany efa fanavotam-pirenena misy zavatra maty eo zany natorana io maty natorana io a ny tetavana vahaolana dikan'izany tsy maintsy miresaka ny fiainam-bahoaka tsika io ny tena zava-dehibe ary io fiainam-bahoaka iny andanantsika makany amin'le fikaondo-pirenena aloha zava-tsara mihitsy tsy resaka politika nge le politika iny fitantanan-draharaha sosialy aloha veriko amin'ny any ampianarana zany hoe fitantanan-draharaha sosialy ataoko amin'ny teny gasy mihitsy a ny resaka politika ao koa ny politika ny seza ny politika amin'ny mameny paosy ao daholo zany fa tena maha-politika amin'ny politika de zay le fitantanan-draharaha ara-sosialy zay ny tena anaovana azy ka noho zany amany olany vahoaka ho amverina amin'izay foana kefa zavatra efa latsaka katerena ve tsy maintsy resaka tena fantohantsika miresaka ao a de fanazavana sy nomeny ny fitaraina ny vahoaka my fanazavana ny fitaraina ny vahoaka ary mitady vahaolana ny fitaraina ny vahoaka de veriko fa tsy maintsy isy maromaro ny olona hiteny a sy anazavany zavatra samy manany marary azy io zay samy manany marary azy io ny terabao hafany azy ny ronono ny tanorany azy hafa ny manahirana azy ny efa sola ohatranay hafa ny marary anay zay ny lalam-piainana fa rehefa tambatra reo a de mety ahitatsika zavatra hitambarana ihany amin'ny fomba fitantanana na raram-pirenena tsika nge samy matsapa amin'izao fotoana zao hoe misy tsy mety amin'ny fitondrana raram-pirenena misy tsy mety ameko ohatra fotsiny tsy teny be deaibe a ameko ohatra fotsiny anao tsy mbola misy fitondram-panjakana nahitany ady atrano zay mivoaka eny an-tsena ohatra ny nataony reto fanjakana reto fitondrana reto tsy azony laviny zany andao isana alevy daoly ny république alevy daoly ny gouvernement fa tsy mbola nisy retraite nefa gouvernement tefa niova fanefany angamby izy zao na fanitelo ny farafaratsiny a de isaky misy gouvernement tamitsangana ve reto de misy foana ny miady atrano zao de eo ihany eo zay zany de davana vahaolana zay zay mahita fa tsy tokony eo antsony eo am'izao fotoana zao zay aloha de zavatra tsy fantatry ny amboniny zay fa raha ny eo aloha zany mpanatateraka am'izay de verinay fa na izy ary tsy tokony efa tokony atsapatena hoe tsy miandro kopakopapahany olona kory a fa tokony zany efa manoratra taratasy hoe ty monsieur le président tsara tsodrano fa zao ny toedraraha eto amin'ny firenena zay ny anankiray eo amin'ny lafiny fitantanana tena fitantanana be de be ny zavatra mitranga fa ny anankiray zay hitako tena goavana de ny hoe volamena 6 kilao ao anaty birao-panjakana ary ao anaty birao-panjakana ao anaty ministera de volamena mbahoaka fa tsy anao monsieur le ministre anao midirikabo tsy anao SG any vahoaka malagasy atreto aloha tsy fantako raha misy tompony avako ohatran'izay fa ny fahalalako azy any vahoaka malagasy zany mety hitranga koa zany amin'ny sabotsy mety misy hevitra hoe zao no atao fa tsy hita ny volamena 6 kilao de lasa broka tera zay kotamby
de rehefa anontaniana le olona zay tompona andraikitra satria misy tompona andraikitra io ray mitazona lakile ray manana ny kody de zay nefa mitory fongay ianao ny mitory fa tsy ianao ny tokony toriny de eo zany mipetraka le olona tsy tokony hitory ve le vahoaka ka sao de zay mihevitra misy mivoaka ao anatiny andao tsika vahoaka hitory tsitako mihitsy zay olana am'izany andao hitory tsika vahoaka Clémence efa spécialiste am'izany ametsika azy ko anaovana an'izany fa io Clémence torioa io leli torioa ahoana nienina pitelopolo atsika io tsika telo menatato manana anjara amin'io andao torina fa tsy hita io de 8 heures zay fandeha ny maveo satria fanao détournement de deniers publics zany tena hita maso ohatrany tsisy miresaka zay zany le mahatonga amin'ny teny zany zavatra zany tena fotana mafaty mihitsy zany ary ny hita masoko ny eny ambadika any zany tsy loza zay le hitako hoe amiko a tsy zao ny tenenana zany satria tsy mbola tonga ety amin'ny estrade tsika zany ny resaka manao ka raha izany ny anakanana ny tsika eny raha zavatra ohatr' zany ny darodarofan'olona na zavatra ohatr' zany ny tedavana afetsena eo amin'ny resaka lalàna hoe aza vela hiteny de veriko fa be deaibe nitsangana vao maika aloha zany iseho ary na zareo vahiny ara de ilaza hoe tsy mety tsonko sy ty fa ahoana zany rehetra zany ny resaka ataotsika ahoana ny jirama zao ny jirama de zay le tenentsika teo 5 isan-jato nareo fa de angalana ane le vola kely avao mena ny jirama andeho alefa atao kit solaire io nga tonga kit solaire akory zay ny ray isan-jato ny tonga kit solaire zay le zavatra mitranga inona no vovahany zany neny ambany vohatra tsy velona ny aty ambony vohatra maty zay le olana zany tsy vahaolana tena izy mety atao mifanoherana misy vahaolana tena mapety azy de maninona raha tongan'izao de ataoviny keonandoha de mety avoakanay ny vahaolana zany rehetrarehetra zany ny ilaina fifandinina ary veriko fa tsy tokony andro tso ny fitondram-bazaha efa miteny to miara-manosa angamba izy zay aza atao mitotona ny lahady ho an'le olona tompony andraikitra mangala fepetra inona ny atao mangala fepetra aileo zay tokony ailika jereo ny vahoaka malagasy inona ny tsy ampitavana am'izany Clémence inona ny tsy ampitavana ataony fanoherana am'izany efa tonga am'izany anketriko zao hoe samy no faty olona vitsikely ny afaka mandeha avion mitsoka ny aminy eto daholo tsika menakary tsy olona folo nga folo ny vahoaka malagasy zay le mahatonga amin'ny teny hoe tonga am'izay tsika zao de veriko fa samy anao fihetsika ara-pahendrena daholo na ny avina ny avanana azahoantsika manao n'le fampiresahana de mivelatra rehefa veo rehefa tonga zay de mety ho hitantsika amin'ny vahaolan'ny firenena mba azahoantsika manavotra ny vahoaka malagasy ny afotsy tsy angambany amin'ny resaka fanavotam-pirenena ihany koa ny amin'ny hoe raha samy mandray ny tandrify azy ny tsirairay ny mitsara amin'ny araka ny tokony ho izy miresaka fanodinana ny 7 kilao sy ny sisa amin'ny fanodikodiana-bolam-panjakana izy efa be deaibe no mitory ataoko angamba fa tsy tonga tamin'izao zava-misy zao ny firenena ny mpitandro ny filaminana raha manaja marina n'ilay tany demokratika tsy midaroka ny mpanohatra fa manina moa zany tsy ny hoe zay maneho hevitra rehetra de darofana de ny mpomba ny fitondrana arovana sy ny sisa tsy tonga amin'izao situation zao ngamba antsika zay ngamba ny tsieritsikely tsy aritra tenenina na manalilira faralahy ankasitrahana ny vahiny androany na izany na tsy zany amarana ny fandarantsika fa te aheno an'izay afatra tianao ampitaina manokana sy amtinana zay rehetra voalaza teo ary ny afatra nge de hoe everiko fa efa tonga ny fotoana zay tokony andraisan'ny malagasy andraikitra eo anatrehan'ny tantara zay ary andraisan'ny malagasy andraikitra amin'ny fomba malagasy tsy voatery mangala tahaka ny olo-kafitsika zay tsy voatery anao toy ny fanao ny afitsika tsy ange nosy hafa foana ny fihetsika ny olona minosy ary hoaiza moa anao ilomana andeha ho aneniny ianao dikan'izany zay ny tokony mitondra ny zavatra tariketra tiatsika atao tonga ny fotoana tokony ametrahantsika ary tsy maintsy ho tonga zay za eto miteny an'izany ny RMDM mametraka izany na androany io na rapitso na rafakapitso de tsy maintsy ho tonga ny fotoana zay tsy maintsy ho andinihantsika ny fomba azahoana manarina ny firenena manafitra ny malagasy mandana makany amin'ny fampanotsoana ka ny afatra de hoe aoka samy no teren'ny fitiavan-tanindrazana daholo itsika de samy tonga amin'le tanjona tiana le ary amin'ny sabotsy io de ho avy ireo mpanohana
reo makatò, reo mpakafy, de reo a misy zavatra mazava zany teneniko zany atao amin'ny teny frantsay. Zay no hitantsika eo zay reo atoko politika zay verina fa tsy RMDM nefa manan-kevitra tenenina mety tsy de tena mitovy be kanefa na izany ara de mametraka ny teneny aty mifanoherana manana hevitra amin'ny fanavotam-pirenena. Asaina koa zany tsy hitako tolo zay olana reo fikambanana zay manelanelana indraindray ary manome hevitra de asaina koa izy zay. Fa zay kosa moa ataony ahoana ny anasan'ny 5.4 million malagasy ngatsay ngama tsy hanao an'izany satria na ny toerana ary tsy omban'izany tokony mazava zany afatra apetraka zany, mazava zany resaka tiana tenenina zany ny olonay no antsoinay zay. De eo tsika mahita azy hoe inona indray ny tokony atao feny ho an'ny zareo any ampita ny any velany zany ny any ampita eto toerana de tsotra ny teninay io anie fiantsoana fanairany zay fiantsoana fanairana any fa ny mampaneno laklosy any zay matytsika malagasy zany tsiray ao na teny fotsika menakavy de mampaneno laklosy zay ny tena dikan'izany zany de mety maneno be le laklosy mety maneno kely arakaraky ny olona misintona azy eo firy fa eritrereto fa tena maneno be le laklosy eo ny ilana ny fetikytsika tsara avy mandeha makany amin'ny fitadiavana ny tombontsoan'ny malagasy zay zany no afatra apetrakatsika mpitoniana ary iveriko fa ho tonga any am'izay tokony atefany am'izay tokony atefany tonga any am'izay tokony atongavany atsipy ny teny ozy gasy eny an-tany tokony omby. Zay zany angamba no etsika maranana ny fandarana tamity alina ity antenaina fa dia mety nahavaly mihitsy fa tsy hoe mety nahavaly ny etaetsika rehetrarehetra te aheno te ahafantatra hoe manahoana sy manahoana ny endrika io amin'ny sabotsy io efa misy koa moa efa nalefantsika teo ihany ny spot kasikasika ny ora sy ny hoe iza daholy ireo andrasana ao anatin'izany fionana amin'ny Clémence am'izay raha ny fijeriko ny toetrandro mantsy ohatrany ho ratsiratsy zako hoe aza de mampijaly tena loatra reto fa na tsy de maraina be ary nge fa amin'ny folo sasany ihany tsika tonga mbola milaminy de volakolava de zay ngambany fa de leko any liliny tena teny entina maranana ny fandarantsika. De arak'izay moa de mahafisina an-trano hoe fionam-be ty resaky ty tsy korotam-be tsy rotaka be fa fionam-be sabotsy no fotoana ifanomezana ahafahana mikondo amin'izay hatsaran'izay fiainan'ny firenena izay ankasitrahana ny filoesitry ny RMDM alaindremsezana naiky ny vahiny tato anaty fandarana ary de manantena ny fotoana manaraka ionantsika ato anaty fandarana indray zay miravavy kosa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fandarana manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy.